feno fifaliana ny fonay afaka miona finaritra aminao indray a atao anatin'izao fandarana izao anatin'ilay loha hevitra manandanja sy ankinanaina manao hoe Jesosy sy ny fitoerana masina. Naseo antsika antsary izany tantara mahafinaritra izany a tao anatin'ny fotoana vitsivitsy ny rahantsika teto niaraka tamin'ny pasteur André Paratina Fanera ary raha nanaraka ny fandarana tamin'ny farany ianao a dia teo amin'ity tavy fisasana ity a no nijanona ny dinidinika izay ny fanaovantsika teto. Misy zavatra mbola miafina nefa ao anatin'izany kisarisary izany a izay mbola irahantsika mianatra eto noko fa mahalinanao a ny anaraka izany. Koa araisana mpifaliana ny pasteur André Paratina Fanera hitondra indray ny toy ny famelabelarana iara-mianatra amintsika eto a amin'ity fotoana izay aonana aminao ity koa andao ampandrosoantsika indray izy a atao anatin'izao fandarana izao. Mandrosana anao pasteur miarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fandarana antsika. Miarabanao namanadinao fifaliana no ionana ary manona fiatana tompo amintsika rehetra ihany koa. Eny ary nijanona teto amin'ity sarin'ny tavy fisasana ity sika tamin'ny fiaonana farany a dia misy sary hafa indray manoloana ny mpiara-mianatra amin'izao fotoana izao a ho aiza zany zao antsika raha ny baiboly nijerena teto. Ya marina izay famitinana zay ny hoe raha nidingana zany zay efa nandalovantsika dia tonga teto isika tamin'ny fandarantsika farany eo amin'ilay tavy fisasana zay isasan'ny mpisolona ny tanany sy ny tongony mialohan'ny idirany ato amin'ilay efitra masina. Zany hoe nidingana manaraka zany zao dia hiditra ato amin'ity efitra masina ity isika. Inona zavatra misy ao, inona ny dikan'izay, inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny fiainantsika ihany koa satria izay ny tena zava-dehibe hoe inona no fiatraikan'ity tabernakely ity eo amintsika ankehitriny. Fa tsy hoe efa tamin'ny andron'ny Mosesy zany dia efa lany daty na hoe efa tantara fotsiny ao amin'ny baiboly na ohatran'izany tsia fa ny ten'Andriamanitra nefa dia milaza fa ankehitriny izy izy any amin'ny Hebreo efa mivakitsika 7 fa Jesosy dia niditra tao amin'ny tena fitoerana masina. Zany hoe raha amin'izao fotoana izao zany dia ao amin'ny fitoerana masina Jesosy. Aiza moa zany? Ato izy zany amin'izao fotoana izao. Raha io ty sary ty satria azadina amanadinao amafisina foana fa lay fitoerana tabernakely teto an-tany dia tandindona tandindony tena fitoerana masina any an-danitra. Dia zay mahatonga antsika nanome an'ilay loha hevitra hoe Jesosy sy ny fitoerana masina. Tsy azo sarahana zany. Tsy azo sarahana, tsy afa-misaraka mihitsy satria ny fitoerana masina tandindony Jesosy an'ilay fitoerana masina e. Jesosy no tena aseho an'ilay fitoerana masina raha ny tena masina satria raha fidintsika fotsiny dia hoe eto amin'ity alitara ity satria miditra ianao dia eto manatrika ny alitara aloha zay tsy inona fa tandindony nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy ilay aseho an'ilay zanak'ondry zay hoentina rehefa miditra io rehefa miditra n'ilay tabernakely dia Jesosy no aseho an'ilay zanak'ondry zay tsy maintsy novonoina zay nitondra ny fahotany zao tontolo zao dia tsy maintsy novonoina teo ambonin'ny altara lay zanak'ondry Jesosy Kristy lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Ary manarak'izay ihany koa dia miroso eo amin'ilay tavy fisasana isika zay mbola Jesosy ihany koa no aseho an'ilay tavy fisasana zay manadio atsika manasa ny fahotantsika. Eto amin'ilay altara fanaovana fanatitra na manadinao famelan-keloka rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia matoky simana izy ka mamela ny fahotantsika. Nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mahazahoantsika famelan-keloka. Famelan-keloka ny ten'Andriamanitra koa milaza an'izany hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Jesosy dia nandatsaka ny rano mba ho famelan-keloka atsika. Fa miaraka amin'ilay famelan-keloka
manadio atsika izy ozy izy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ho rehetra afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fanadiovana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay le tafisasana zay tandindon' Jesosy zay manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sy ny fahotatsika sy ny elotsika izany de misy tokosandina manadinao zay ovakitsika am'tianatsika n'izay dingana hitatsika izay satria hiditra zany tsika io zany zao hiditra ao amin'ny efitra masina fa misy heviny lehibe io hiditra ao amin'ny efitra masina zany tsika zao ankehitriny dia misy tokosandina zay ovakitsika Romanina 5:5 sy ny 7 Romanina 5 ka ny 5 sy ny 7 de zao nyvaky ny teny fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika de maty amonjy antsika Kristy koa maiky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika zay fa Andriamanitra azy izy mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy eo amin'ny altara fony mbola mpanota isika de efa maty amonjy antsika Kristy de efa nijerevantsika zay na manadinao satria le hoe ny mpisonina dia izy no manomboka ny fanatitra maraina izy koa mamarana azy izy koa mamarana azy amin'ny ariva na dia mbola tsisy zanak'Israely aza tonga na tsapa tena fananota ka tapa-kevitra ny bebaka de tonga mitondra zanak'ondry ao amin'le fitoerana masina eo amin'le tabena kely ny mpisonina no fanatitra de efa nanao fanatitra tamin'ny maraina zay le hoe fony mbola mpanota isika de efa maty le zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy Kristy de toizany izy hoe ao amin'le 5 Romanina 5 ka ny 7 koa maiky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika zay rehefa nanina ozy izy no hamarinina tena zava-dehibe fa iveleratsika io matsy rehefa avy eo rehefa no hamarinina tamin'ny raha eto anay zany eto am'le ata zany rehefa no hamarininy tamin'ny rany isika ndao ara pitsika le toko sandinina ary ao amin'ny Korintana voalohany toko 1:9 Korintana voalohany toko 1:9 Korintana voalohany toko 1 ka ny 1:9 zany hoe fitiantsika zany le zavatra miseho eto amin'le kianja mialoha ny idirantsika ato amin'ny efitra masina 1:9 ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no hamasinina ianareo efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra zareo namanadinao fa misy zavatra lazaina eo dingana zavatra zay natao taminareo izy izy ary efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo ao amin'ny andininy ao amboniny io de miresaka izy fahotana hoe mpijangajanga mpamon'olona sisa satsay de toizany am'izay le izy efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo izy izy zany nanota zany nanota efa mba toy izany ihany sasany taminareo izy izy saingy efa no hamasinina no hamarinina zay efa voalohany ao misasana izy izy efa no sasana aiza le sasana eto am'le tavy fisasana efa no sasana ianareo efa no hamasinina ianareo idirantsika zay rehefa avy eo efa no hamarina aiza le no hamarinina ato am'le atavy no hamarina tamin'ny rany zanak'ondry efa no voasasa ianareo efa no hamarina ianareo fa le anankiray no idirantsika am'ty fizarana ity efa no hamasinina aike miaraka le zavatra anankitelo na manadinao voasasa no hamarinina de no hamasinina de zay zany zao le dingana idirantsika tompoko de raha fitinana zany zay karazana ataotsika hoe famitinana fo zay ny am'ireo dingana zay nataotsika tamin'ny lasa de aika zany ny dingana natao tamin'ny lasa
zay ho jerevantsika rehefa eto amin'ity sary ity le izy midingana zay hitantsika zany hatramin'izay miditra n'ilay tabelina kely avy eo manatrika ny altara avy eo manatrika ny tavy fisasana de izay le atao hoe fanamarinana fanamarinana hamarininy Jesosy lay mpanota tamin'ny nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny fijaliana ny amin'ny alalan'ny famelan-keloka ary ny amin'ny fanadiovana fanasana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahotana rehetra ndao maky toko sy andinina ray tsika namanadinao Ezekela toko fa 4:30 ny andininy fa 5:20 sy ny 4:20 Ezekela toko fa 4:30 ny andininy fa 5:20 sy 4:20 Ezekela toko fa 4:30 ny andininy fa 5:20 sy ny andininy fa 4:20 no vakitsika dia zao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy ary omeko fo vaovao ianareo 5:20 natombotsika amin'ny 5:20 dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo raha eto amin'ity sary ity zany aiza ny tiany aiza ho aiza io zany zao io voalazan'io ten'Andriamanitra io namanadinao eo amin'le ary fafazako ary fafazako rano madio ianareo mba ka hadio mba hanadiovako anareo izy eto zany io eto amin'le tavy de ao arinan'io ao arinan'ny zay zavatra zay inona zavatra ho ataon'i Jesosy fo vaovao omeko fo vaovao ianareo rehefa hiditra ato tompoko dio ny zavatra am'seo olona voadio olona voasasa dia ny ataon'i Jesosy an'le olona omeny fo vaovao fanahy vaovao satria hiditra ato izy azo asika zay le izy hiditra zany hoe eto zany ny zavatra miseho am'le olona zany eto tsy fanadiovana fotsiny tsy hoe fanasana fahotana fotsiny fa fo vaovao fanahy vaovao fiaina mba ovao de zay mahatonga le hoe tandindon'iny ihany ko zany ty tafisasana ty batisa tandindony batisa ihany ko io ateraka indray olom-ba ovao zay akizay kely izy de andao pitsika toko zay nderay farana any ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ny 17 zay mifandray am'le Ezekela toko fa 4:30 teo ihany Jaona voalohany toko 7 ny 17 zao ny vaky ny teny Jaona voalohany toko 7 ka ny 17 zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra zay fandray am'le Ezekela ary ho fafazako rano madio ianareo izy ka hadio mba hanadiovako anareo rehefa vita zay de ozy izy Jesosy omeko fo vaovao am'izay nareo sy fanahy vaovao ao anatinareo de ampin'ny azavain'le Jaona voalohany toko 7 izy izay rehetra nateraka Andriamanitra satria eto zany izay le hoe nateraka zay nateraka iny rano nateraka indray nateraka iny rano sy ny fanahy Jaona toko 7 ny 15 raha tsy ateraka iny rano sy ny fanahy ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ato ane zany tsy mahazo miditra ato raha tsy ateraka iny rano sy ny fanahy de zavatra am'seho eto de hoe fo vaovao fanahy vaovao fiainam-baovao de ozy izy Jaona voalohany zay rehetra nateraka Andriamanitra tsy manino izy izy tsy manota tsy manota zay zany tompoko ny olona miditra ato olona tsy manota intsony izy ka raha ohatra hoe efa tonga ato am'ty eto am'ty dingany ty ianao eto am'le tavy kanefa mbola miverina nanota indray ianao dikan'izay tsy mbola tafiditra ato ianao zay le tsy mbola tafiditra ato ianao miaraka am' Jesosy efa dotana ny mpanaraka mifandarantsika inona ny zavatra mitranga ao ambadiky ty doity mampangitakitaka izany ary inoko fa mahalianantsika rehetra ny faranatreo zany lay dingan'ny fanamarinana raha atao amin'ny teny tsotra de hoe ny olona nandalo fiovampo zany zao no manoloana ny ty do zay anolatsika ity
de omentsika anao indray ary ny toy ny fanazavana paster andao hidirantsika ilay fanazavana ao anatin'ny soratra masina. Ena azy ndao ary hidirantsika any efitra ary de avelo kely le voalaza namana dinoty sy tena zava-dehibe hoe olona nandalo fiovam-po no miditra ato, olona vaovao, fo vaovao, fiainana vaovao nateraka indray zay ny miditra ato ao a dia fanamarinana ny zavatra natao taminy eto am'le kianja, fanamarinana hamarinina izy fa ankehitriny hiditra ato am'ilay efitra masina am'izay izy de miroso amin'ny dingany hoe fanamasinana fanamasinana satria zay le voalaza le Korintiana voalohany toko fahaenina namana dino satsy zay ny andininy faraika ambin'ny folo efa voasasy ianareo efa namarina ianareo de misy anankiray efa namasinina ianareo ndao raha mba jerevantsika raha ny mitohina ary hoe ina marina ary le zavatra miseho ao ao amin'ny efitra lamba zay efa mety afatatsika ihany dia ireo zany ny zavatra ao anatiny ao misy ny latabatra zay misy mofo aseho 12 nisan'ireo mofo ireo zay mampiseho ny foko 12 ny zanak'Israely. Misy ny altara fandoroana didin-kazomanitra zay tsy tapaka misy fofomanitra eo amin'ny altara io tsy tapaka io ary misy anko ny fanaovan-jiro fitorantsana zay manazava anko ary tsy tapaka ihany ko mirehitra io fanaovan-jiro io fa tsy hoe misy fotoana tapaka le atsontsika hoe délestage hoe zany hoe ohatrany tapaka le fanazavana ao amin'ny efitra masina tapaka lany le solika tsy haiko gazoala ve am'izao andrena antsika zao lany gazoala de tapaka ny jiro fa tsy tapaka toko ny fanazavanao ao amin'ilay efitra masina misy heviny io namana dinao fa nidirantsika zany de ty nyanomboantsika ao amin'ny efitra masina ny latabatra misy mofo asio zany hoe le olona zay efa namarinina tany ivelany tao am'le kianja mantsy le olona zay efa namarinina tao am'le kianja zany hoe efa voavela eloko teo amin'ny altara izy efa nodiovina sy nosasana teo am'le tavy izy no manatrika an'ity latabatra misy mofo asio ity inona ny tiany olona zay na tompoko Matthieu toko faefatra ny andininy faefatra Matthieu toko faefatra ka ny andininy faefatra de zao ny voalaza Matthieu toko faefatra ny andininy faefatra fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Jesosy zany zao no miteny de teny voalohany ataon'i Jesosy tsy ny mofo ihany le mofo arabaky teny tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona no mahavelona ny olona tsy ny mofo ihany no mahavelona ny olona na ivelomana na iainany fa inany koa izy ny teny rehetra zay alokan'ny vavana ty zany tompo baiboly mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny afatra voalohany ny olona zay miditra atao amin'ilay efitra masina zay efa namarinina dia miroso amin'ny fanamasinana de midingina voalohany zay atao am'izay fanamasinana zao na hoe dingina voalohany zay iainana am'le fanamasinana dia mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra izy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra izy araka ny io teny Jesosy io zay zany zavatra miseho le namana isa indrindra tsika kristianina fa ndraindray tsika mivavaka makany am-piangonana indray mandresakerinandro fa tsy mivelona am'le tenin'Andriamanitra tsy miaina am'le tenin'Andriamanitra dikan'izay tsy tafiditra ao amin'ny efitra masina ane ianao dikany tsy mihinana an'le mofo ianao tsy manatrika an'le latabatra misy mofo aseho ianao zay ny dikany fa ozizy ianao zany mihevitra hoe za efa mpivavaka za efa kristianina kanefa ka ianao tafajanona eo ivelany tafajanona eo ivelany ao amin'ny Jeremia toko 5:1-5 de mbola manamafy an'ilay teny Jesosy namanadinao makasika an'le hoe tsy ny mofo ihany
no mahavelona na ivelomany olona fa ny teny rehetra zay aloka ny favan'Andriamanitra. Jeremia 10:20 ka ny 9:40 dia zao ny vaky ny teny. Hitako ny teninao ka noaniko, ary ny teninao ny fifaliko sy firavoravon'ny foko, fa nantsona tamin'ny anaranao aho, Jehovah Andriamanitra ny maro. Manamafy an'izay voalazan'ny Jeremia. Hitako ny teninao, le tenin'Andriamanitra zany soratra masina, dia natao inona izy? Noaniko ny teninao. Zay le teny Jesosy hoe tsy ny mofianana eny no hoanina e, na hoe mahavelona ny olona e, fa ny teny rehetra zay loko ny vavan'Andriamanitra dia iainana sy mahavelona ny olona. Hitako ny teninao ka noaniko. Ny afatra ampitaina aminao zany amin'izay fanazavana tsotra zay angamba dia tsotra hoe mba mihinana ny ten'Andriamanitra ve enao tompoko. Enao zay kristianina mivavaka amin'i Jesosy, manonona ny anaran'Andriamanitra ary atsona amin'ny anaran'Andriamanitra ihany koa, mihinana ny ten'Andriamanitra ve enao. Zay zany le fantaniana fampietreretana. Mihinana ny ten'Andriamanitra ve enao. Hoaninao ve le ten'Andriamanitra. Sady misy ten'Andriamanitra ao tokantrano ao mino fa manana baiboly daholo ny kristianina ane raha tena mana. Dia ao atokantrano ao fotsiny le ten'Andriamanitra fa tsy misokatra io, tsy hoanina le izy, tsy hoanina. Sady zay mampietretra fandao toizantsika le fanazavana re. Salamindray 5:120 aonareny teny Davida. Salamo 5:120. Salamo 5:120 ka ny 1:1. Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Le volazan'ny Jeremia 10:10 dia hoe hitako ny teninao ka noaniko izy. Amin'ny fomba hoana ny nanana an'izy ty e? Amin'ny fomba hoana? Jesosy ihany mamala an'izay angambany. Zay tokisandeny nefa itsika amin'ny Jaona 5:7 dia hozy Jesosy hoe dinio soratra masina. Zay le fihinanana azy. Dinio izy ny soratra masina. Satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana ary ireny no manambara ho Jesosy. Ireny manambara an Jesosy. Aika zany le mofo maneho an'izaka le mofo maneho an Jesosy an'ele izy. Ten'Andriamanitra zay ivelomana hoanina. Dia hozy Jesosy dinio le ten'Andriamanitra fa manambara reny. Dia anananareo fiainana reny, manome fiainana ho anareo lay mofo. Dia tsy na fa ny ten'Andriamanitra. Raha hozizy indray Davida hoe ato am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy antako. Io le mifandray am'le Jaona 1:7 namanadinao hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra tsy manota izy. Satria raha toizantsika le vaky teny misy zavatra mitoetra ao anatiny. Mahafinaritra ny baiboly e. Misy zavatra mitoetra ao izy ao anatiny mahatonga azy tsy manota ary mahatonga azy tsy mahay manota. Ny 5 Jaona 1. Jaona 1:7 zao ny vaky ny teny. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny. Zay. Izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Inona mahatonga azy tsy manota ary inona mahatonga azy tsy mahay manota. Dia hozy izy le Jaona 1:7 ny voany mitoetra ao anatiny. Inona le voa mitoetra ao anatiny? Davida mamaly azy. Ahoana izy Davida? Ato am-poko ny raketako ninona? Inona le raketanao am-po ao anaty? Ny teninao. Ato am-poko ny raketako ny teninao, le mofo tompoko, le mofo. Ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Dia rehefa ao anaty le voa dia tsy na fa le ten'Andriamanitra dia tsy manota ary tsy mahay manota ianao amin'izay fotoan'izay. Dia izay ny natao hoe fanamasinana. Zay natao hoe masina. Sady zay tsy manota ane. Zay natao hoe olona masina. Tsy manota, manana fiainana masina. Tsy saotana. Itika izany no tsy ambaratelo an'izay. Le mofo tsy ambaratelo an'izay. Fa mahafinaritra namanadinao misy tokisandelany vakitsika Kolosiana 2:7-12. Kolosiana 2:7-12 manamafy an'ilay fanazavana ihany zany zay. Le teny Davida hoe ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Dia mety misy zany mety mieritreritra hoe ka zay ne paster efa mihaino ten'Andriamanitra foana isan-kerinandro e.
zay ne mba mamaky any an'le antony baiboly soratra masina tony e sa ahoana le hoe atapoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotana amin'Andriamanitra. Kolosiana toko fahatelo ka ny andin'ny fahinameny folo a dia zao novaka ny teny aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara misalamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Aoka ny tenin'ny Kristy le mofo anino izy izy hitoetra manaona betsaka. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo zay le hoe ny vony mitoetra ao anatiny ary tsy manota izy ary tsy mahay manota. Tena malina izy io hoe inona moa mahatonga ny olona anankiray tafalatsaka ny fahotana satria misy zavatra banga ao anatiny ao zay io no tokony tsy ambaratelo zay miaro azy tsy anota. Raha misy an'io zavatra io ao anatiny ao dia tsy ho tafalatsaka ny fahotana izy dia le ten'Andriamanitra le izy ten'Andriamanitra ato. Ty zany no fiarovana antsika amin'ny fahotana. Zay no mahatonga ten'Andriamanitra milaza hoe fitaovam-piadiana mantsy no anoarana anazy eo amin'ny Efesiana toko fahenina dia hoanina amin'inona moa le baiboly sabatra ao sisy sabatra iny fanahy le ten'Andriamanitra sabatra. Dia ty zany hozy izy le Kolosiana aoka hitoetra betsaka ao anatintsika le ten'Andriamanitra. Dia izay mahatonga Jesosy hoe dinio mahazo mandinika mba hahatonga le ten'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatinao dia tsy hanota ianao amin'izay fotoana izay. Ndao faraparana antsika ty fizarana ity manatrika an'le mofotsika zany zao zany hoe efa miroso midinga ny fanamasinana mivelona amin'ny ten'Andriamanitra miaina amin'ny ten'Andriamanitra mandray ao anaty ny ten'Andriamanitra mandinika ny ten'Andriamanitra zany izy daholo mandinika ny ten'Andriamanitra. Izay le Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo sambatra zay mamaky miaino ny tenyty faminaniana ty ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fahatombotra anany. Fa ndao amaky toko sy anentsika Jaona toko fahenina ny vaky itsika Jaona toko fahenina ny andininy fa 7:20 1:50 4:50 ary 7:50. Jaona toko fahenina ka ny andininy fa 7:20 no anomboantsika azy. Izao no mofinaina. Andininy fa 1:50 Izao no mofo velona zay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo zay omeko azy zay omeko dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. 4:50 zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy. 7:50 ary tahaka ny nanyranoray velonahy ary za koa velona amiray dia tahaka izany koa zay mihinanay no velona amiko. Iza le mofo izy Jesosy? Zaho izy Jesosy le mofo. Zay kely izy. Hitanao namana dinao le loha hevitritsika Jesosy sy ny fitoerana masina. Miroso amin'ny fanamasinantsika miditra amin'ny efitra masinantsika manatrika an'le tabatra misy mofo tsika mila mihinana an'io mofo io ianao mila mandray an'io ianao mila mivelona amin'io mofo io ianao. Iza le mofo? Jesosy le mofo zay ambaran'ny ten'Andriamanitra. Reny manambara hozy Jesosy le ten'Andriamanitra io reny manambara. Aika nydika izy dia zao le hoe hitako ny teninao ka noaniko mandray an' Jesosy ka nydikany ary amin'ny teny indray Davida hoe atapoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Manana an' Jesosy ao am-po zay ka nydikany zay ny tiany Davida olazaina. Atapoko ny raketako ny teninao iza le teny Jesosy anie le teny Jaona toko voalohany 2:40 le teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika Jesosy le mofo Jesosy le teny zay hoanina hivelomana dia aoka hitoetra betsaka ao anatinareo lay teny dia tsy iza fa Jesosy Kristy.
ndao faranantsika amin'leto toko sy andininy roa reto ary asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo dia avy eo galatiana toko faharoa andininy fa roapolo asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo ny andininy fa valo amby roapolo zao ny vaka ny teny asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo ka ny andininy fa valo amby roapolo fa izy no ivelomantsika sehetsehantsika ary iainantsika araka nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika fa izy jesosy le izy io fa izy no inona ozy izy ivelomantsika sy ietsehantsika ary iainatsika izy no ivelomantsika ietsehantsika iainatsika jesosy kristy ao ampitsika am'le galatiana toko faharoa andeha faharoapolo galatiana toko faharoa ka ny andininy fa roapolo paoly indray milaza n'io teny io inona ny zavatra mba tenen'ny paoly zay miainana ary efa tateraka teo aminy mahafinaritra galatiana toko faharoa andininy fa roapolo voaombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoanany zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy mahafinaritra io ny tena famitinana an'le fizarana sady mamitina ny zavatra ny seho teo ivelany sady zay dia manatrika an'le mofo de zisy paoly voaombo niaraka tamin'ny kristy taiza izy teo amin'ny azo fijaliana aiza le tandino le azo fijaliana teo amin'ny altara le altara any ivelany voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana azy izy mbola any ivelana zany zao paoly teo amin'ny altara fa avy eo de zisy paoly tsy izao tsony ny velona nanomboka hatreo rehefa voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana izy dia tsy izy tsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko niditra tao amin'ny efitra masina fiainam-baovao zay fiainam-baovao jeno tsara le sary voaombo niaraka tamin'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana eo amin'le altara mbola nivelana de avy eo taorinan'iny de ozizy am'izay paoly nanomboka hatreo de tsy za tsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko le mofo niditra de nanatrika an'le mofo izy de nandray an'le mofo izy jesosy velona ato anatiko zay zany le fizarantsika ravana malala miroso amidingan'ny fanamasinana zany tsika ny tena marina ao amin'ilay efitra masina ka io zany namanadinao tsy hoe indray mandehanao no amasinina fa isan'andro io isan'andro dia miaina sy mivelona amin'ilay mofo le mofo de tsy iza fa jesosy kristy ivelona zay mahatonga le teny amin'ny asana mahafinaritra be le asan'ny apôstôly toko fafito ambin'ny folo hoe izy no ivelomantsika sy ietsehantsika ary iainatsika jesosy kristy eny azy iloko fa tena nahaliananao zay dingana anankiray vitantsika androany zay niditra teo amin'ny dingany ny fanamasinana zany tsika rehefa niditra tao amin'ilay tranolay fiaonana tamin'te fizarana androany ity minao fa mba te hiditra amin'izany dingana zany ihany koa ianao ary aina fiainana tahaka ny nandraman'ireo mpino teo alohantsika satria nahitany zareo fiainana sy fifaliana izany rehetra izany ndao entina mbavaka indray ary zany dingana zany paster satria tena zava-dehibe eo an'ny fanaramana kristianina tsy maintsy andalovana izany hiaraka ivavaka asika tompoko raha inay ny andandro so misaotra nohony amin'ny fanavotana zay nataonao taminay teo amin'ny asijaliana maty noho ny fahotanay ianao mba azaonay famelan-keloka misaotra koa ny amin'ny fanadiovana zay tanterahanao araka ny teninao hoe raha tsy ho sasana izahay de tsy anana anjara aminao dia misaotra satria afaka manadio anay ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary tamin'ity anio ity dia fantatray fa tiana masina anay ihany koa ianao ka irosonay amin'izany dinga ny fanamasinana zany dia ny fiainana
miaraka aminao Jesosy isan'andro isan'andro. Ianao no ivelomanay, ianao no ietsehanay, ianao mihitsy no iainanay. Ka afaka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly zay efa niaina n'izany fiainana izany, manao hoe tsy izay intsony no velona fa ianao Kristy no velona ao anatinay. Tompo mangataka mba ho tanterahanao amin'ny tsirairay avy tokoa n'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia tsy hainy tsy hankasitraka anao naharitra nijery nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina izay nanao ny tsy ho zavatra nampifandray antsika tamin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Manome fotoananao zay ho amin'ny manaraka indray kasitrantsika ihany koa ny pasteur Andrea Valentine Fanera izay inoko fa mbola vonona hatrany hanao an'ity dia izay manandanja loatra iankinanaina hiarana amintsika rehetra ity. Samy mitaina Andriamanitra.